Ivadikapejy afa-tanteraka indray kosa isika tanteraina ao Paris renivohitr'i la France nanomboka omaly ny fihaonana an-tampony momba ny toetrandro na ihany koa ny COP 21 tanjona amin'ny fanatanterahana ity fihaonabe ity ny tadiavana vahaolana maharitra ho an'ny fiovaovan'ny toetry ny andro iraka manokana ny mateve ao Paris amin'ny ity fihaonabe ity mbola tiana rarivo izao. Paris le Bourget no misanay amin'ny fotoana izao amidy alasinainy fatelopolo ny volana novambra ity toerana izay anatanterahana ilay fivoriana karaka amin'ny folo amin'ny firenena mpiavana izay resahana indrindrindra mikesika ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'ity maraina teo dia efa nandeha ny fanomboana tamin'ny ofisialy natanterahana ny lanonana ofisialy nanomboana izany ny fatoavatr'ireo filoham-pirenena misa fitafiana zato avy amina firenena misa sivifolo zato manerana izao tontolo izao ny filoha frantsay François Hollande miaraka tamin'ny sekretera jeneraly firenena mpiambana andriamatoa Ban Ki-moon sy ny andriamatoa Laurent Fabius izay sady ministra nalamainy frantsay no lehibe nitaky ity fivoriana ity naretanana tsirairay avy ireo filoham-pirenena sy filoha-mpanjakana ireo ho an'ny filoham-pirenena malagasy Rajaonany Mampiana dia tamin'ny sivora sasany izy migadina teto Paris le Bourget ity ary dia ataorinan'izay manomboka ireo fahandraisana fitenena maro isan-karazany anisan'izany ny amin'ny frantsay François Hollande zany izay nanambara fa dia tokony nisy vokany amin'izay ity fivoriana ity satria dia efa eo maro ireo losa izay manantanina ny izao tontolo izao mandroana izay fiovaovan'ny toetrandro izay amin'ny ankapobeny avy eo dia ny filohan'ny firenena mpiambana andriamatoa ny sekretera jeneraly firenena mpiambana andriamatoa Ban Ki-moon izay nandray fitenenana amin'ny kosa dia manana rekitra vavana ireo firenena izay tonga eto amin'ity firenena eto amin'ity fivoriana ity zany ho an'ny andriamatoa Laurent Fabius moa dia nanambarany fa raha tokony atao ity fivoriana ity satria raha tsy isy izy ity dia tsy hisy hiova mihitsy zany mba ho avin'ireo taranakitsika any aoriana any ankoatr'izay dia tamin'ity andro any ity ihany koa zany tamin'ny efatra ora mbola taty France no nandray fitenenana ny filoham-pirenena Rajaonany Mampiana moa ny sombiny tamin'izay fandraisam-pitenenany izay. Za dia mahita mihitsy hoe mazava ny politika nasionalitsika eo amin'ny ady amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro mazava petrapetraka mihitsy le izy hoe reto aby tokony atao reto aby no vahaolana ary tahaka an'izao nanentanana ny olona ao anatin'izy ny anankiray izao izay voaresaka antsika teo dia ny hoe ny ametrahana ny angovo azo avozina efa ao anatin'izany tsika misy fiatraikany ara-toekareny zany fa misy fiatraikany koa amin'ny anatsaratsika ny tontolo ihany zany efa mandraisantsika anjara amin'ny ady izay ao anatin'izao ady hevitra atao zao ho an'ireo nandray fitenenana rehetra dia samy nanana ny tiana lazaina avokoa izy ireo mikasika ny andrasana amin'ity fivoriana ity fa raha fehezina ny rehetra amin'ny ankapobeny dia tanjona dia ny anaovany tsy ampihoatra ny 2 degré celsius ny fampiakarana ny tany hafanana eto ambonin'ity tany ity eo ihany koa ny fanenana arak'izay farak'izay kely indrindra ny famoahana ny gaz à effet de serre zany eto amin'ity planeta tany ity ihany ireo mitazona goavana dia mitratrarina amin'ity indreforaka ity ho an'andriamatoa Ban Ki-moon dia tokony hamoaka volatra ny amin'ny 100 milliards dollar any ireo firenena manaka atao indrindra mba ahafahana manatanteraka an'izay hatramin'ny taona 110 izany dia izay ihany koa no namarazana ity andro ihany fanomboana ihany fa mandritra ny folo andro dia mbola izy ireo dinika maro isan-karazany izay tanteran'ireo teknisiana indrindra avy amin'ireo firenena sivifolo ireo maro ny fanantenana amin'ny fivoriana ity fantanina petraka dia ho tanteraka koa nefa ireo zavatra